Grande Braderie de Madagascar andian'ny fahatelo amin'ity taona 2024 ity no atrehantsika manomboka androany fatelopolon'ny volana septambra ka tsy farana raha tsy ny faefatry ny volana oktobra ho avy izao. Ny loahevitra izay nentina mpikarakara dia miompana indrindra amin'ny fidiran'ny mpianatra na ny rentrée scolaire ary mandritra n'ity hetsika ity dia isy ireo trano eva izay anao tolotra manokana ho an'ny fiatrehana izany fidiran'ny mpianatra izany tsy eo amin'ny lafiny ara-pitaovana ihany fa hatrany amin'ny ataontsika hoe lafiny ara-pitafiana amin'ny akanjo sy ny kiraro. Anisan'ny mpanohana ny hetsika Grande Braderie de Madagascar hatrany ny Société Salon, Société Makiplast, eo ihany koa ny Baimata sy ny Biomata ary tonga nanatevin-dalana anazy ireo ny Kasibutika sy ny Société Madaturk. Ny trano eva dia miisa 300 zarazarain'ireo mpandray anjara miisa 200 mahery kely. Anisan'ny mampiavaka ny hetsika izay efa fantatry ny be sy ny maro ihany koa zany ny fisian'ny fihenam-bidy ary dia ny zava-manomboka izao dia efa misy sahady ireo trano eva izay manao tolotra misy fihenam-bidy 50 isan-jato. Eo ihany koa anisan'ny mampiavaka ny hetsika ny fandraisana anjara ny zareo avy eo amin'ny Fondation Akbarali izay miady amin'ny resaka homamiadana ary eto amin'ny braderie no sehatra anankiray ary fatahan'izy ireo fa misy ny fanampiana afaka atao amin'ireo olona tratran'ny homamiadana na ny lehilahy na vehivavy satria dia tsy mitsahatra mitombo ny isan'ny olona voan'izany aretin'izany. Ny sehatra ohatran'ny Grande Braderie de Madagascar ihany koa dia mamevana ho an'ny tanora. Iny moa any amin'ny faran'ny herinandro no tena ahitantsika an'iny dia eo amin'ny lafin'ny fialamboly sy ireo faninanana maro isan-karazany izay azahoana loka dia manome fotoana anazy ireo izay ho amin'ny asabotsy sy ny alahady.